Vavaka antsika ny tenin'Andriamanitra. Aleluia. Andriamanitra ry zanaka ary fanahy masina, misaotra fa hiteny aminay indray ianao n'ity androandroany ity. Misaotra fa manakambara aminay indray ianao. Izay rehetra tsy fantatray ambarao aminay, izay rehetra tsy hainay fanahy masina ambarao aminay indray amin'ity androandroany ity. Satria ianao tompony teny fanahy masina, apetrao eto ambavako ny teninao, apetrao eto ambavako ny teninao fanahy masina. Aoka hietry ny tenako rehetra, hietry ny nofoko rehetra, ny nofoko angina, fa ianao ny teny fanahy masina, ianao ny anazava fanahy masina. Azavao ihany koa ny fony mpiainy tsirairay avy, azavao ihany koa Jesosy ny fanahy tsirairay avy, alala ny sitraponao, alala ny teninao satria maminay loatra ny teninao, tianay loatra ny teninao Jesosy eo. Avy mitenena ianao, avy mitenena ianao, arotsao amiko ny fanahinao masina, arotsao amiko ny fanahinao masina, ka ny fanahinao rery ihany no hiteny eto Jesosy eo, ny fanahinao masina irery ihany no hiteny eto, fa ny nofoko dia angina. Misaotra Jesosy, misaotra fanahy masina. Halleluja, amen, amen. Teraina Jesosy. Mbola afaka hisakafo indray tsika ny teny satria sakafo ny tenin'Andriamanitra mitondra fiainana ho antsika, mitondra hery ho antsika. Halleluja. Teraina Jesosy. Ao amin'ny asan'apôstôly tsika, asan'apôstôly toko 2. Ato amin'ny asan'apôstôly toko 2 tsika zao. Aleluia, fakitsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Lava ihany izy ty, lavalava fa tsy hitondra ny fanahy masina antsika zany no anajanona antsika azy. Amen. Fakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ny nilatsahan'ny fanahy masina tamin'ny andro Pentekosta sy ny toriteny nataon'i Petera tamin'izany. Ary no tonga ny andro Pentekosta dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra. Ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofoka nanenoka ilay trano ny angonany. Ary nisy lehilahy maro mitarena afo niseho taminy izay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany. Ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra, ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenenan'ny fanahy masina azy. Ary nisy jiosy mpivavaka tsara nitoetra tany Jerosalema avy tany amin'ny firenena samihafa rehetra ambany lanitra. Ary no nire izany feo izany dia niangona ny olona maro ka very hevitra, fa samy nare azy ireo niteny tamin'ny fiteny avy izy rehetra. Dia talanjona sady gaga izy rehetra ka nanao hoe, indreo tsy Galiliana va ireo rehetra miteny ireo? Ka ahoana no andrenesantsika amin'ny fitenitsika? Avy izay nahabe antsika dia Parsiana sy Mediana sy Elamita ary mponina any Mesopotamia sy Jodia sy Kapadokia sy Ponto sy Azia sy Frigia sy Pamfilia sy Egypta sy ny tany Libia izay manodidina ny Kirena
ary vahiny avy tany Roma, na jiosy na proselita, kretena sy arabo. Koa ahoana no andrenesantsika ireo miteny amin'ny fitenintsika avy ny asa lehibe ataon'Andriamanitra, dia talanjona izy rehetra ka niahanana sady niresaka hoe ahoana ny tokony ho hevitra zany, fa ny sasany ny omeka nanao hoe leo divay mamy ireo. Fa nitsangana Petera sy ny 12 lahy dia nanandra-peo izy ka nanao taminy ry lehilahy jiosy sy izay rehetra monina eto Jerusalema, aoka ho fantatrareo zao ka enoy ny teniko, tsy mamo araka ny hevitrao tsy akory ireo, fa vao ora fahatelo ihany izao ny andro. Fa izao ilay nampilazaina ny Joela mpaminany hoe ary amin'ny andro farany hoy Andriamanitra no andatsahako ny fanahyko amin'ny nofo rehetra, ary ny zanakalahinareo sy ny zanakavavinareo aminany, ka dia aminany izy ary hanisy fahagagana eny amin'ny lanitra ambony aho sy famantarana amin'ny tany ambany, dia rà sy afo ary zavo misetroka, ny masoandro ampodiana ho aizina ary ny volana ho rà alohany hatongava ny andron'ny Tompo, dia ilay sady lehibe no malaza, ary nazovy antso ny anaran'ny Tompo dia ho vonjena. Amen. Hatramin'ny paraika amby 20, raha ohatra ka sain'ny fanahy masina tohizana dia tohizantsika. Halleluja. Eto moa zany dia tantaran'ny mpianatra izay niaraka nivory tamin'ny andron'ny Pentecoste. Tamin'ny andron'ny Pentecoste zany. Dia ny andron'ny Pentecoste dia fety ny kristianina satria voalaza anaty baiboly, voalazan'ny baiboly ny fety Pentecoste ary ny fety Pâques. Fety Pâques na Jesosy nankalaza ny andron'ny Pâques, hitantsika izy amin'ny andron'ny Pasika. Ny andron'ny Pasika izy niarany sakafo tamin'ny mpianatra, na Jesosy nankalaza an'io. Amen. Izany hoe fety efa voalaza hatrany amin'ny Andohany, hitantsika ny zanak'Israely namono ondry ina daholo ny vononjareo osy efa andron'ny Pasika. Dia io zany efa nankalazaina hatramin'izay le andro voalaza fankalazana ho an'i Jesosy, ho an'Andriamanitra. Io fety misy anankiroa na telo angamba izy ireo, fetin'ny tabernakely koa angamba izy efa tsy haiko loatra le fetin'ny tabernakely. Fa le Pentecoste sy Pâques no tena hoe ankalazain'ny kristiana. Amen. Dia izay maha-Andriamanitra an'i Jesosy, Andriamanitra azy ny andron'ny fahatesany dia tomben'ny andron'ny Pâques. Amen. Dia iny ankalazaintsika hatramin'izao. Alleluia. Dia andron'ny Pentecoste zany teto nivory ny mpianatra. Raha mamakitra ny Asan'ny Apôstôly toko 1 io dia nanafatra ny Tompo hoe aza miala eto Jerusalema izy nareo mandra-panafiko anareo ny herin'ny fanahy masina. Dia nareo izy vavolombeloko manomboka ny Jerusalema, Judea, Samaria ary hatrany amin'ny faran'ny tany. Mamakitsika ny Asan'ny Apôstôly io alohan'i Jesosy hiakatra any an-danitra, nipetraka 40 andro izy tamin'ny mpianatra. Na mpianatra n'izy ireo na mpianatra maro ny fomba nisehoan'i Jesosy taorian'ny nitsanganany tamin'ny maty, fa tsy voalaza ato daholo niarahany tamin'ny mpianatra. Alleluia. Dia hitantsika fa izy ireo niverina tany rehefa tao amin'ny toerana anankiray izy ireo ny amefitrano ambony, dia nisy maro izy ireo tao. Ny isa raha mamakitsika ny Asan'ny Apôstôly toko 2:4-12 eo, 7:10 milaza izy eo hoe ary rehefa tafiditra izy dia niakatra ho any an-trano ambony izay fitoerany dia Petera sy Jona sy Jakoba sy Andrea, Filipo sy Tomasy,
Bartolomeo sy Matio Jakoba zanaky Alfeo sy Simona Zelota ary Jodasy zanaky Jakoba. Ireo rehetra ireo niraisaina naharitra ny vavaka mba amin'ny vehivavy sy Maria reny Jesosy ary ny rahalany. Hitantsika ireo zany niaritra ho izy, niaraka naharitra ny vavaka. Izareo eo tsy hoe vitany hoe ray andro roa andro niaraka ny vavaka fa naharitra ela be izy ireo ny vavaka. Tsy haintsika io na aman-taona na amam-bolana ny vavaka naharitra tao. Amen. Tsy tonga de nandeha zany izy ireo nanao ny asa nandrahan'ny tompo azy satria izay nataon'i Jesosy hoe mila mijanona ato aloha nareo mandra-panafiko anareo ny herin'ny fanahy masina. De izay ihany koa zany ilain'i Jesosy amintsika amin'izao vaninandro faran'izao, le faharetana mivavaka. Fa nisy fotoana nanazavako an'izay foana teto hoe le faharetana mivavaka, mila maharitra mivavaka ianao, mila maharitra mifanatrehan'ny tompo raha tena mangetaheta azy. Alleluia. De arakaraka an'izay no anehoan'ny voninahitra ny tompo aminao no iratsahan'ny fanahy masina. Fa io tsy vitany hoe vavaka 5 minutes 10 minutes de avy eo anao un jour mivavaka 2 jours ianao tsy mivavaka ndray. Fa de izy zany mila mitohy le vavaka ataontsika, ataonao. Amen. De rehefa avy nivory izy ireo zany atao amin'ny trano afitrano ambony. Eto ndray zao majerentsika de hitantsika zao amin'ny 7:20 Asana apôstôly toko 1:7 ary nanokana 2 lahy izy de Josefa atao hoe Barsabasy, izy atao hoe koa Josto ary Matia. De nivavaka izy ka nanao hoe ianao tompo izay mahalala ny fon'ny olona rehetra asehoy izay nofidinao amizy 2 lahy rehetra. Ty le teniteneniko omaly hoe efa tsika misy olangatahanao ianao asan'ny tompo de mila ianao mangataka amin'ny tompo aloha. Ty le teniteneniko mba hahazoany anjara amin'izao fanompoana sy ny maha-apôstôly izao izay nialan'ny Jodasy ankanesany any amin'ny fitoerana. De le Jodasy namadika azy de nanao filokana ho azy izy ka latsaka tamin'ny Matia ny filokana ary izy no lany ho isan'ny apôstôly 1 lahy. Zay le niteneniko omaly hoe nafidy izy ireo mpianatra de Matia zany no lany. Amen. De hiditra antsika amin'le tenin'Andriamanitra teo. Ny nilatsahan'ny fanahy masina tamin'ny andro Pentekôsty sy ny toroteny nataon'ny Petera tamin'izany. Ary no tonga ny andro Pentekôsta dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra. Efa tonga io andro ny Pentekôty io, zany hoe ny andron'ny Pentekôty zany de le filatsahan'ny fanahy masina. Filatsahan'ny fanahy masina, firotsahan'ny fanahy masina tamin'izy ireo taorian'ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Alleluia. De izy ireo nitambatra anatin'ny toerana anankiray. Fatatsika ny mpianatra voafidy eto ireo le nofidina ny mpianatra ny tompo. Alleluia. Izay nanao ny asan'ny tompo. Alleluia. Natahotra izy ireo nivory amin'ny toerana iray aloha satria mbola tsy feno fanahy masina izy ireo de mbola ao tahotra, mbola ao nihenatra. Zay zany mahatonga antsika ihany koa zany raha mbola tsy tonga amintsika ny fanahy masina de mbola ao le tahotra. Eo ihany le fanahy masina, eo ane izy. Fa miandry antsika ho feno, mila feno herin'ny fanahy masina antsika vao afaka mandeha. Halleluia. Satria ao le devoly asian'ny tahotra ianao, asian'ny henatra ianao de tsy sahy mitory an Jesosy, tsy sahy mijoro vavolombelona an Jesosy ary tsy sahy ihany koa manambara mitory, tsy sahy manambara ny fahamarinana. Hitantsika fa mifanandrify amin'le tenin'Andriamanitra omaly izy. Le tsy fijoroanao amin'ny fahamarinana, tsy fahasahianao miteny fahamarinana de manambara zany fa mbola tsy feno ilay fanahy masina izasy ianao. Mila feno fanahy masina ianao. Halleluia. De nirotsaka le herin'ny fanahy masina, nirotsaka tamin'ireo mpianatra izy ireo zay nivory niaraka tao. De tohizako ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofo
ka nanenika ilay trano niangonany. Nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra, toy ny rivotra mahery ny fofofofo. Nisy feo sady nisy rivotra. Tao anatin'ilay rivotra zany nisy feo. Amen. Rivotra mahery mifofofofo. Ny herin'ny fanahy masina, ny herin'i Jesosy, aleluia, nidina tamin'izy ireo. Ka nanenika ilay trano niangonany. Zany ny herin'Andriamanitra rehefa midina. Ny herin'Andriamanitra rehefa midina, tena tsapanao hoe misy hery zany, misy fanatrehany. Misy ny fanatrehany na io trano mizongozona rehefa hitantsika tamin'ny andron'ny Silasy sy Paoly iny. Le nihira tao an-tranomaizina izy ireo, nizongozona le trano. Ny herin'Andriamanitra tsy hitovy amin'ny herin'olombelona mihitsy, haleloia. Ary hitantsika nisokatra, hitantsika tamin'ny tsanganan'i Jesosy tamaty, horohorontany be, ary nisokatra le fasana, tsy nahatazona azy. Tsy nahatazona azy le fasana, amen. Tsy mahatazona ny herin'Andriamanitra eo, haleloia. Na dia hoe mihidy any anaty prison, na dia iza na iza misy atsika rehefa miasa ny herin'Andriamanitra, miasa ny herin'ny fanahy masina, tsisy mahasakana, haleloia. Dia teto le herin'ny fanahy masina nisy rivotra teto sady nisy feo, mety nisy feo malefaka tao, amen. Dia rehefa avy ao amin'ny andininy fahatelo no laza hoe ary nisy lela maro mitarena afo niseho taminy, izay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany. Nisy lela maro, tareny lela maro tamin'ny lohan'izy ireo. Aleluia. Niseho taminy izay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany. Samy nisy lela afo zany tamin'ny lohan'izy ireo, amen. Zany hoe resaka spirituel nisokatra zany masom-panahin'izy ireo teto. Satria izy zavatra ara-panahy. Raha mijeritsika eto, raha ohatra ka rehefa tonga ny fanahy masina, raha tsy misokatra ny masom-panahinao, tsy mahita afo ianao, fa misokafon'i Jesosy io dia afo. Raha sokafon'i Jesosy masonao dia mahita afo ianao. Dia mahita afo ianao zany, haleluia. Raha ohatra ka sokafon'i Jesosy ny masom-panahinao dia mahita afo le izy. Dia eto nisokatra masom-panahin'izy ireo, matoa izy ireo nahita lela afo teto, amen. Nahita lela afo, naheno rivotra, dia naheno feo, amen. Ireo mpianatra ireo zany nahatsapan'izay zavatra zay. Ianao rehefa sokafon'i Jesosy masom-panahinao, sofonanahinao dia maheno ianao na rivotra. Indraindray ianao maheno rivotra, haleloia. Dia ireny dia indraindray mampianjera olona. Dia mahita koa ianao lela afo dia manambara le herin'Andriamanitra. Dia mahatsapa salan'ny courant ianao. Satria raha ny herin'ny fanahy masina tsy zakantsika olombelona zany, raha ohatra ka tena hoe tena ny herin'ny rehetra midina. Dia zay le mampianjera, tsy zakanao le izy, amen. Tsy zakanao fa mianjera ianao, amen. Haleluia. Dia nisokatra ny masom-panahin'izy ireo, ny sofon'izy ireo teto, naheno an'ireo feo ireo, sady naheno an'ireo rivotra, sady nahita an-lela afo, amen. Ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra, ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenenan'ny fanahy masina azy. Feno ny fanahy masina, fahafenoana. Rehefa ianao feno ny fanahy masina, midina ny fanahy masina, dia mameno anao ireo, mameno. Ireo le batisa amin'ny afon'ny fanahy masina. Ireo le Jesosy manao batisa amin'ny afo. Mila mandalo an'io tsika. Satria jaonao mpanao batisa dia nanao batisa amin'ny rano, fa Jesosy manao batisa amin'ny afo. Haleluia.
Jesosy manao batisa miafo. Mila ataon' Jesosy batisa ianao. Amen. Izay vao afaka hoe feno ny herin'ny fanahy masina ianao. Alleluia. Ny mpianatra eto natao batisa, iny ny hery nahafahan'izy ireo nandeha. Nahafahan'izy ireo nandeha ireo hery ny azo andreo. Angatao amin'i Jesosy raha mbola tsy nahazo batisa ny fanahy masina ianao, mila mangataka. Omen'i Jesosy io. Raha ianao mangetaheta. Halleluia. Satria raha tsy nandalo andreo mpianatra tsy afaka nandeha nitory, tsy afaka nandeha nampalala ny olona hoe izy ireo no hiraka manko, tsy afaka izy ireo andeha hivavaka ny hafa sy ny sisa. Fa Jesosy mihitsy manao batisa anao. Amen. Hafa le batisa ny rano. Iny batisa iny ajoboka anaty rano, alevina ianao dia batisan'ny olombelona manao batisa anao amin'iny. Dia mitsanga ianao dia velona olom-baovao indray ianao. Amen. Fa eto dia batisa miafo avy any an-danitra mihitsy eto manao batisa. Izy mihitsy manao batisa antsika. Alleluia. Ame lalan'ny afo. Efa nazavaiko antsika angamba le indray mandeha nanaovan'ny Tompo hoe sahalan'ny hoe feno afo zany famangeny afo ny fanahy masina. Halleluia. Io zany re arakaraka ny etaetanao raha tena mangetaheta anao, satria vaninandro farany zao mila mangetaheta ianao amin'ny miteny amin'ny Tompo dia ataon'ny batisa. Dia misy ihany koa rehefa izy manokatra amin'ny masom-panahy mahita misy fotoana mahita afo na mivavaka ianao mahita afo. Amen. Misy fotoana maheno rivotra ianao, misy fotoana maheno rivotra. Ianao le rivotra hoe surnaturel le izy fa tsy rivotra hoe manahaka le rivotra any ivelany miditra anaty anatinao. Fa izy hitanao hoe rivotra avy aiza tsy fantatrao avy aiza izy dia mahatsapa ianao misy rivotra zany. Halleluia. Zany rehetra zany zany fiasan'ny fanahy masina sy ny herin'ny fanahy masina rehefa anao ataon'ny Tompo batisa. Le ataon'i Jesosy batisa amin'ny afo amin'iny izy mampahery anao sady azoanao hery vaovao, ahafahanao mandeha, ahafahanao manao ny asany. Alleluia. Ahafahanao koa mampitombo ny ara-panahinao zany le izy. Ny heriny mihitsy zany, sahalan'ny hoe Jesosy zany tapany ohatra eritrereto hoe izy vatany dia ohatra ny tsy haiko ny ampahantelo ny ampaefany no meny anao, meny ampidiriny ao aminao, zay le hoe batisa. Ny herin'ny Tompo mihitsy omeny anao, ataon'ny batisa amin'ny afo ianao. Alleluia. Dia ao ihany koa misokatra ny masom-panahy, ao ihany koa misokatra ny sofim-panahy mandray ny feony fanahy masina. Ilaitsika zany raha ireo zavatra ireo fafenonareo ahafahantsika hitsenan'i Jesosy any amin'ireo ny lanitra. Satria tsika raha tsy ataon'i Jesosy batisa amin'ny afo dia mandeha ara-nofo be. Mandeha ara-nofo tsy vitan'ny herintsika io. Fa mila batisa, mila sakrifisy zany le izy. Ny mpianatra nanao sakrifisy, nijanona tao amin'ny chambre haute, nijanona tao amin'ny efitrano anankiray, tsy nihetsika tao, mivavaka nitohy. Halleluia. Dia feno ny hery izy ireo dia natao batisa amin'ny afo dia izay vao nandeha. Alleluia. Ka zay zavatra zay koa mila mameno anao raha tena mangetaheta ianao, raha tena mitady an Jesosy ianao, te hitany vonahitriny ianao. Amen. Ary ireo no miankina amin'ireo no ampahery antsika raha tonga ny fanenjena ny kristianina. Io mila mitombo zany, zay mahatonga hoe tsika zany amin'izao alohan'ny hiavian'i Jesosy dia sain'ny Tompo tsika mivavaka mifanatrehana mandrakariva, satria tsy ho zakantsika ny fanenjehana raha tsy feno fanahy masina antsika, ny mosary ny zavatra ho avy rehetra. Raha tsy feno fanahy masina antsika tsy afaka hiatrika an'izany. Raha tsy mitady an Jesosy dian'izao tsika
mangataka ny fahafenoan'ny fanahy masina ho feno tsy ho tapany ihany fa tena ho feno. Alleluia, alleluia. Tsy nizakan'ny mpianatra ny fanenjehana teto raha tsy feno fanahy masina izy ireo, satria ny jiosy nitady hamono an'izy ireo. Fananaiko ho faty izy ireo satria efa feno ny fanahy masina. Efa feno fanahy masina tsy matahotra ny ho faty izany intsony. Alleluia. Ho avy ny mosary, ho avy ny fandringanana, ho avy ny rehetrarehetra izy tranga, ny aretina sy ny sisa, ny fiarovantsika. Tsika tsy miankina amin'ny dokotera, tsy miankina amin'ny fanafody, miankina amin'ny Jesosy. Amen. Ka dia nomeny Jesosy fotoana amin'izao, zao le fotoana, zao le fotoana anararotana. Amen. Hitadiavana an Jesosy mba hataony batisa, mba hataony batisa izao sianao. Alleluia. Ho feno hery. Na dia hoe efa nataony batisa azy ianao, mila manavao foana ianao isanandro, mitady ny fahafenoan'ny fanahy masina isanandro. Maraina, atoandro, hariva. Mila feno ny herin'ny fanahy masina itsika. Izay no ampiasainy Jesosy ianao, izay no anirahan'i Jesosy ianao, izay no ahafahan'i Jesosy manao batisa anao raha manana hetaheta ianao. Ataon'i Jesosy ahoana anao batisa olona anankiray tsy manana hetaheta, tsy manana hetaheta hiala amin'ny raty, tsy manana hetaheta izy andeha amin'ny fahamarinana. Ataon'i Jesosy ahoana anao batisa olona ohatr'izay. Le fanahy masina ny ao anatin'ny olona hoe mangetaheta, ao anatin'ny olona hoe mandeha amin'ny fahamarinana no itoerana. Ianao tsisy hetaheta ny hitady an'i Jesosy, tsy manana hetaheta anao mamaky baiboly, tsy manana hetaheta anao hivavaka. Ataon'i Jesosy ahoana anao batisa anao. Dia izy ianao manana ny batisa ny fanahy masina. Ny devoly koa manao batisa, ny devoly koa manao mampiteny amin'ny teny tsy fantatra. Nefa olona io jerenao, nefa ny fiainana izy, nefa olona manao ny fanaon'izao tontolo izao dia batisa avy aiza ary izany. Alleluia. Amen. Ka ary tsika zany mila feno satria alohan'ny tongavan'i Jesosy tsy mora ny zavatra hitranga. Tsy mora ny zavatra hitranga alohan'ny hiavian'i Jesosy. Mora amintsika miteny amin'izao fa izay andro izay mety tsy ho zakantsika. Tsy ho zaka. Amen. Ka dian'izao Jesosy miteny hoe, miteny zany Jesosy amin'izao mampibebaka, miteny hoe ialao zao satria raha tsika mifangaroaro ka tonga le zavatra hoe fahoriana, mosary, aretina, tonga ny tsy haiko intsony inona zavatra hitranga eo mety tsy lalàna hipetraka, tsy hahatohitra tsika, tsy hahatohitra an'io tsika, malaky hiverin-dalana. Na resaka sakafo efa manakalo an'i Jesosy tsika resaka sakafo. Amen. Raha tsy mifikitra amin'ny fanahy masina, raha tsy mifikitra amin'ny Jesosy, na sakafo tsika fa hiverin-dalana satria noana. Tsy hoe nahazo an'i Esau, namidy ny fizokiany satria noana. Izany nefa tsy azo avidy. Takan'izay nahazo an'i Jodasy namadika an'i Jesosy amin'ny vola 30. Mora mivadika tsika raha tsy feno ny fanahy masina. Io fanahy masina io no miaraka amintsika, io no mihazona antsika. Ka raha tsy manabatisa amin'ny fanahy masina angatao amin'i Jesosy. Angatao amin'i Jesosy. Mba ataony batisa. Amen. Na rehefa nahazo ianao dia kolokoloy tsara. Kolokoloy. Afaka miala io na dia hoe eo ary dia miala efa tsy otsony Jesosy. Mety efa réaction fotsiny raha aminao fa izy efa tsy otsony. Amen. Dia zay mila kolokoloinao, mila avozinao mandrakariva. Mila ianao mifanatrehan'ny tompo foana. Izany olona
feno fanahy masina zany dia ireo fotsiny ny Levita, i Arona, i Mosesy, i Josoa, tsy miala amin'ny fanatrehan'ny tompo ireo, tsy azo atao mihitsy. Maty ny afo raha vao miala ianao, maty, satria afo le fanahy masina ao anatinao. Inona ny ampirehetrany le vavaka ataonao, fifadikanana ataonao, ny vavaka ataonao, ny fiderana ataonao, ny famakianao ny tenin'Andriamanitra, ireo no mampirehitra azy. Dia ireo fotsiny ny testamenta taloha, ireo Levita ireo, anao izay mihaino, nizaniza mihaino izao video zao, vakio ny Baiboly, vakio ny Baiboly, mba tsy ho voafitaka atsika amin'ny fampianaran-diso, tsy ho voafitaka atsika amin'ny be dia be fampianaran-diso, mahatonga le nofontsika lasa, le nofo lasa mandeha aloha, dia lasa le fanahy maty, dia le nofo no mibotsina dia tsy hita Jesosy. Nofo maitseretra fotsiny ohatra hoe mihinan-kanina ianao, mihinana le nofonao lasa miangezanao. Takan'izay koa le zavatra ra-nofo. Fa anana le fampianarana le zavatra ny tany le olona dia lasa mirehareha, tsy tsapanao le fahadisoanao. Mila miambina, mila mitandrina. Be dia be ny fampianaran-diso, mahatonga anao tsy hanao sakrifisy ny vatanao, lasa mieboebo foana amin'izay, lasa misy fieboebona tsisy fandinihan-tena hoe nefa misy zavatra maro mbola dinihinao ny tenanao, na zaho eo mbola mandinika ny tenako, minitra saingo na mpaminany izy na pastera n'izy, mila mandinika ny tenanao minitra segondra eo amin'ny Jesosy ianao, na ny 2 minitra 2 segondra mety efa mampialanao amin'ny fanatrehana. Alleluia. Na diso ray loha ianao izy ny ten'Andriamanitra ny jerentsika omaly, tsy hoe raha mivavaka eto nefa diso zavatra anankiray tsy afaka mahita an' Jesosy, mba hitrereto fotsiny izay, hitrereto fotsiny. Misy le fahotana hitreretin'le kristiana hoe facile. Alleluia. Hitrereto fotsiny ianao mivoaka ohatra nijery olona mitanjaka, dia hadi misy manadino mivavaka ho an'le maso, manadio ny maso amin'ny ranon-Jesosy mibebaka, satria nijery fitanjahany hafa ianao. Hitantsika zavatra hoe be dia be mila tandremana na amin'ny fisainana. Alleluia. Izay nahatonga hoe tsy miala amin'ny fanatrehan'ny tompo foana ianao. Fa raha tsy izay ianao mihamangatsika dia lasa le nofo mandeha. Ianao ne mivavaka ihany, ianao namaky Baiboly, mandeha am-piangonana sy ny sisa, fa le nofo benao no mandeha. Tsapanao mihitsy hoe nofoko avao mandeha izany. Dio le fieboebona, voavoakasika le resaka hoe momba anao dia lasa manome tsiny ianao, menimenina ianao, amin'izay fotoana izay mbola tsy maty le nofonao. Amen. Voavoakasika ny teny momba anao amin'ilay tenin'Andriamanitra dia mitifitra izy na ohatra izao. Ianao mihitsy ny tiany Jesosy hiova amboarina. Nefa raha vao tsy maty le nofo io, raha vao tsy ianao zany hoe efa fahazarana ny fanantonanao ny tompo sy ny sisa, dia lasa efa anao mandeha fa tsy Jesosy intsony. Amen. Tsy mora anie nahazo andreo Levita ireo, le mpisorona eo isan'andro mamelo kitay anaovana fanatitra. La resaka ara-panahy amin'izao vanandrotsika izao zany dia le fanatrehan'ny tompo ao foana ianao. Halleluja. Nga manontania mpanompon'Andriamanitra ianao, mpanompon'Andriamanitra tsy miala amin'ny fanatrehan'ny tompo foana. Ka tsika kristianina, tsika izao no fidian'i Jesosy, tsika izao no antsointsika rehetrarehetra eo, tsy hisy tsony hoe ity ny mpanompon'Andriamanitra, ity ny marina fa mpanompon'Andriamanitra, ajaintsika io, meny toerana io, fa tsika kristiana ihany koa mila mitady an'i Jesosy tsika fa tsy miandry. Tsy voatery hiandry olona foana. Amen. Dia niteneniko antsika teo hoe le resaka hoe fitandremana amin'ilay fahotana, dia rehefa anao ataon'i Jesosy batisa amin'ny afo, amen, efa
ataon'i Jesosy batisa amin'ny fanahy masina zany ianao, dia iny miaro anao amin'ilay nofinao mba tsy ho tafalatsaka, miaro antsika amin'ny ara-nofontsika. Alleloia. Iny teneniko antsika teo hoe na ny fijerintsika ny masontsika io na amin'ny maso na tsy mitena ary. Na izy ianao zao tsy manana eritreritra ninina fa maso ianao mijery olona anao, mijery fihetsikin'olona fotsy ianao dia hafahafa ny fijerinao, efa manoto ianao. Alleluia. Misy lehilahy anankiray nentiny le lehilahy zany andeha hiala maty zany le lehilahy dia miditra amin'ny vavahadin'ny lanitra. Le teneniko antsika hoe les conditions idirana amin'ny lanitra misy 12 izy mbola tsy voazoko foana moa ilay izy. Dia ngamba mbola tsy fotoana nitovy rehefa tonga ny fotoanany dia azavaina eto foana. Dia ilay mpanompon'Andriamanitra nentiny tompo tany an-danitra zany miaraka amin'ny anjely Gabriel teo anilany, dia niteny azy hoe jereo tsara ho izy io. Nasain'ny tompo zany hijery hoe ny olona miditra ny lanitra, ny anankiray tafiditra fa ny anankiray pastera manoloana ny vavahadin'ny lanitra tsy tafiditra. Inona ny tsy nahatafiditra azy? Amen. Tiako hisokatra tsara ny sofim-panahintsika, itiako izay rehetra mino amin'izao vidéo zao. Alleluia. Mba halalany marina, ka ny marina nafaka antsika tsy handeha voniota, tsy hoe handeha hanindrikendrika, tsy hoe handeha hanaratsy, tsy hoe handeha tsara, satria mahalala ny fiainanao, tsy mahafantatra ny mombanao. Amen. Fa izay itarian'ny fanahy masina na eto no teneniko. Dia ilay mpanompon'Andriamanitra rehefa tonga teo amin'ny vavahadin'ny lanitra tsy tafiditra izy satria niraikitra tao amin'ny fisainany tamin'izy dia ety ambonin'ny tany rehefa nitory izy tao am-piangonana dia nijery. Hitantsika moa amin'izao tafiditra hatrany am-piangonana ilay fitafy, manao mini-jupe ilay vehivavy dia manao collant. Manao mini-jupe ilay vehivavy dia manao collant. Dia sendra hoe ianao izy moa olombelona, izy zany mitory eo, dia sendra hoe ny masony tafajery any amin'ilay vehivavy manao jupe mini-jupe. Hitantsika ilay fandriky ny devoly amin'izao miditra hatrany am-piangonana, dia tsika nefa tsy tiana ho tenenina ilay fitafy. Tsy tiana ho tenenina Jesosy tsy mijery ivelany fa anatiny tena anatiny jeren'i Jesosy, fa ivelany koa nefa manimba maso mba jereo fotsiny ilay fitafinao. Nakany am-piangonana ianao manao fitafy maotina, Jesosy ny antondianao any. Jesosy ny antondianao andehananao any am-piangonana, fa tsy handeha ifampijery lamody. Alleluia. Dia misy ihany koa ilay manao fitafy, izy mitafy dia azafady amin'ny fiteny eo amin'ilay tratra misokatra foana. Amen. Ilay manao akanjo ilay hoe mihita mitanjatanjaka ivelany ireny. Amen. Tsy ianao ihany no very any amin'ny elo fa na hatramin'ny mpanompon'Andriamanitra. Halleluia. Dia ilay izy jereo fotsiny ianao ngera ohatra mijery film, exemple raisiko, mijery film ireny zavatra ireny, matetika ireny tsy afaka ao amin'ny fisainantsika, ireny migravy amin'ny fisainantsika. Mila fantatsika izay zavatra ireo zavatra jerentsika ireo, ny fitanjana sy ny sisa zavatra jerentsika eo, na misy akanjo ohatra hitanao ilay akanjo dia tsy afaka ao anatin'ny fisainanao ilay izy. Ireny ilay fandrika ataon'ny devoly dia tsy afaka ao amin'ny fisainanao, mieritreritra an'iny foana. Amen. Fahotana, satria lasa mitondra fahotana fitsiritanao ao anatinao. Dia ilay mpanompon'Andriamanitra nahita le ondriny zany tonga am-piangonana. Zay hitako hoe mila samy teny. Raha mpanompon'Andriamanitra anao mila miteny fahamarinana. Nahoana ny avelanao ho voafandrika ho any amin'ny elo ianao sy ilay ondry tarianao. Amen.
dia iny tsy nahatafiditra azy satria eo amin'ny fisaina atio izy ilay anjely tsisy ota tafiditra aty, tsisy ota tafiditra amin'ny fisainan'le pastera zany, amin'ny fisainanao na loto. Amen. Na mety tsy nikoty an'le vehivavy izy fa iny fotsiny fieritreretany. Misy olona misy na ianao io ngamba mahafantatra zany tsika rehetrarehetra. Misy fotoana ianao mieritreritra amin'ny fisainanao io, azafady fa mba ho azy tsika le zavatra le hoe fahotana, misy fahotana kelikely everin'ny kristiana hoe tsy fahotana, everintsika hoe tsy fahotana, everintsika hoe kely fa tsisy kely na lehibe ny fahotana ohatra n'Andriamanitra. Misy mieritreritra anao hoe misy ianao eo fotsiny ohatra mipetraka anao dia mieritreritra hoe mieritreritra ny exemple resiko hoe sipanao taloha dia miaraka anao dia mifanoroka dia lasa le fisainanao. Iny fisainanao iny tsy hatafiditra anao amin'ny lanitra, tsy bebanao. Amen. Tsy azotsika atao intsony mieritreritra ohatra izany, tsy azo atao, mamoa fady. Misy hitanao le olona mitsangana ery raha zao ny vadiny io, ianao eo fotsiny ianao mitsangana ohatra le mitsangana le mpanompon'Andriamanitra ohatra célibat rehetra na manambady aza dia ampidiriny devoly ao amin'ny fisainanao hoe raha za miaraka amin'io dia tena manao fitiavana, manao amour zay manao, hitatsika izay zavatra zay mampanota ary mahatonga any amin'ny elo. Halleluja. Ny fisainantsika atao adio, ny fisainantsika tsy mila mieritreritra an'izany intsony. Amen. Hitako combat le fiainana, combat le fiainana maha-kristiana antsika. Amen. Ka izay tsy nahatafiditra ny pastera tany amin'ny fiainana mandrakizay. Tsisy esouiller tafiditra, izany hoe mandoto le fanana zany, le nijereny an'iny, le tsy nibebaka zany izy mety hoe tsy tanatin'izay hoe tiako ve dia ho fahotana. Le maso fandriky ny devoly daholo ny mandetsika mivoaka dia mahita sary miboriboridana, mahita olona miboriboridana. Ka vao mivoaka ianao nahita an'izay dia mila mivavaka mifona dia mangataka ny ran'i Jesosy. Dia tsy tafabebaka amin'izay dia pastera. Alléluia. Dia iny zany tafapetraka tao amin'ny amany. Satria ny grave mipetraka ao amin'ny ama tsy ny bebany. Reny mikapitire reny ny fanahintsika, mila ifonantsika. Alléluia. Ary tsy azo tsika atao ny misaina olona tsy vadinao, olona tsy vadinao, tsy azonao atao ny misaintsaina azy hoe manao fitiavana aminy na mifanoroka aminy. Tsy azo atao, mamoa fady. Alléluia. Ary mampaloto anao. Amen. Tsy vadinao tsy azonao atao mitsiriritra azy, tsy azonao atao ao ihany koa le fitenitsika hoe série anao, le namanao hoe série, tsy azotsika atao. Ny série-nao dia vadinao rery ihany nataonao série. Halleluja. Fedra misy indraindray tsika manao, misy fotoana tratra ny fanjoa fa tsy manao an'ilay izy, ohatra pisaka dia atao hoe série, saka atao hoe ny alika ataonao série. Lasa iny tsy vadinao nefa amin'ny tontolo ara-panahy raisiny devoly dia iny ataony vadinao. Hiampangany anao natao ny série le saka, natao ny série le alika. Alléluia. Mila mitandrina antsika. Amen. Ny mpiapanga eo foana minitra segondra eo akaikitsika. Amen. Alléluia. Na ny teny aloaka ny vavantsika mila mitandrina antsika. Alléluia. Misy tsika mahita reny olona malaza reny, misy vehivavy anankiray zay dia zay nijoro vavolombelona izy. Amen. Nasain'ny fanahy masina ny bebaka, andranomaso ny bebaka. Izy manambady ao an-trano, tsy haiko mahatonga ana amin'ny teny izany. Alléluia. Izy ao anaty trano. Amen. Manany vady aman-janany, mahita le mpanao baoly malaza reny izy dia hoe sériko izy anaran'ilay mpanao baoly iny. Vao mahita an'izy dia matimaty série. Nasain'ny fanahy masina ny bebaka, nasain'ny Jesosy ny bebaka. Tsisy vadinao ataonao, tsisy ianao izy mijery ny olona malaza ny série-nao. Amiara-panahy reny lasa vadinao. Lasa vadinao izy amiara-panahy. Amen. Ny devoly mihitsy miapanga anao.
satria tsisy serinao afa-tsy Jesosy afa-tsy le vadinao nanao vady anao nanambady anao io ny serinao izy fanahy masina. Halleluia. Mivady ara-nofo vady ara-panahy Jesosy. Ka ianao miteny zay olona rehetra ty série zay hitanao série na olo tsy fantatrao ataonao série namanao ataonao série nefa olona tsy vadinao tsy azonao atao. Tsy azo atao ao miteny mon amour matetika manao an'izany mandainga antsika zany tany tsy fahalalantsika ny teny an'izany daholo. Tsy azontsika atao. Amen. Tandremo le tenintsika satria mitondra fahotana ho antsika ihany no mitondra ny vokany rehefa avy eo. Tsy azontsika atao manao mon amour misy mon amour vao mahita saka atsika. Amen. Za taloha manao zany satria za tia saka. Asiana anarana le saka de izy asianao anarana tsy manina fa le izy ataonao mon amour série. Tsy azo atao. Ny amoronao serinao de ny vadinao rery ihany. Amen. De verina amin'le texte atsika teo. 5 ary nisy jiosy mpivavaka tsara nitoetra tany Jerosalema avy tany amin'ny firenena samihafa rehetra ambany lanitra. Ary nisy jiosy mpivavaka tsara nitoetra tany Jerosalema avy tany amin'ny firenena samihafa rehetra ambany lanitra. De maro zany jiosy tonga tao nivavaka tonga tao amin'ny toerana. Amen. Tamin'ny latsahany fanahy masina tamin'ireo mpianatra. Amen. Ny avy tamin'ny firenena samihafa zany reo. Ary noho ny re izany feo izany dia niangona ny olona maro ka very hevitra samy nahare azy ireo niteny tamin'ny fiteny avy izy rehetra. Gaga zany reo. Reto olona reto tsy nahita le afo tsy malala fa reo mpianatra reo nahita le lafo satria nisokatra ny masom-panahiny ireo sy naheno an'le feo mifofofo fa ny heno reto olona reto dia izy ireo niteny tamin'ny fiteny samihafa. Halleluia. Ny henin'izy ireo dia izy ireo niteny tamin'ny fiteny samihafa. De gaga le olona de talanjona sady gaga izy rehetra ka nanao hoe indreo tsy galiliana va ireo rehetra miteny ireo. Galiliana zany le olona miteny de ireo mpianatra ireo zany. Halleluia. Fa ny zavanitranga tsisy zavatra tsy hain'Andriamanitra. Iza namorona io fitenitsika io? Andriamanitra. Hitantsika ny tantarany iza ty le nanorina le trano. Dia avy eo nataon'Andriamanitra samihafa ny fitenin'izy ireo tsy nifankahazo. Eo nanomboka nizara le fiteny. Amen. Iza ny tompony io teny io? Andriamanitra namorona an'le fiteny. Misy olona mana fanomezam-pahasoavana izy mahalala miteny 12 langues. Halleluia. Fanomezam-pahasoavana zany omeny Jesosy. Ka mba tsika mahalala ny tantaran'i Nenilava. Nenilava tsy nianatra. Jesosy maka le olona tsy ampoizinao any nampiasainy. Amen. Tsy nianatra tsy nandeha lakilasy fa nandeha trany Norvège Nenilava trany Amerika taiza. Zany ny herin'Andriamanitra. Ary nahalala fitenin'olona maro izy. Avy aiza io? Fanahy masina miasa. Amen. Zitako hoe raha tsika manana ny fanahy masina tena zava-dehibe amin'ny fiainantsika. Kanefa io prix à payer, sacrifice ny azoantsika ny fanahy masina. Alléluia. Ny hoe tsy hoe vidina vola maro moa amizao mividy vola hoe ositraniny ianao avy amin'ny satana zany de mila vola. Fa ny fanahy masina tsisy vola vidina. Ny fanahy masina ianao mitady an Jesosy isan'andro na de reraka renao trendrainao reraka fa ny fanahy masina manome hery anao. Halleluia. Sacrifice prix à payer. Ianao raha mitady an Jesosy. Ny zavatra mora sitako le zavatra hoe mofo sakafo vola asa mangataka amin'ny tompo anao mahazo moramora. Fa le zavatra ara-panahy tsy mora. Tsy mora ny zavatra ara-panahy.
de zanao matoritory fotsiny zao satria zao efa feno fanahy masina atoritory eo satria fa za fa mahazo révélation fa mahazo nofy tsia pria paye mandra-pialatsika amin'ity tany ity amen halleluja ny lava hitatsika na manana langage 12 langue izy nandeha maneran-tany izy olona tsy nianatra tsy zavatra fatana zany ny herin'Andriamanitra ny herin'ny fanahy masina halleluja nampianarin'i Jesosy mihitsy nampianatra azy baiboly ety ny any anaty ala izy de mampianatra Jesosy azy de izy ny olona lasa dala izy izay mihitsy ny fiderin'olo atsika nge lasa dala raha tsy ataon'olo dala atsika amin'ny fivavaha io mbola tsy feno fanahy masina ianao mbola tsy tady an Jesosy ianao amen mila ataon'olo dala aloha ianao amen satria ny fahadalana ao anatrehan'olona fa indrena ao anatrehan'Andriamanitra araka ny voalazany amin'ny Korintiana voalohany miteny an'izay izy fahadalana ao anatrehan'olona tan'olona dala ianao tan'olona dala ny lava zay le fijerin'olombelona zay ka raha ianao mitady ny fanahy masina mila tsy mijery à gauche à droite ianao na ny olona fa mieritreritra anao adala ny olona hoe efa trop halleluja tadiavo fikira foana lasa foana ianao ninona resakin'olo anao ninona ataon'olo anao amen manahaka olona miady volamena miady safira eo nga mijanona izy tsy mahazo ohatra amin'ny mihady lavaka eo tsy azo mandeha amin'ny ray koa izy mitady tsy avelany raha tsy mahazo izy avy eo neny amen tahaka an'izay koa ny ilain'i Jesosy amintsika mila mahery mivavaka mila mahery mitady an Jesosy anao mihady foana vakio le hoe mifanjakany lanitra tahaka an'iny ao Mateo 4:10 sa Mateo 4:4 ny hoariny amin'ny fanjakany lanitra vatosoa volamena azo aveza vatosoa sy volamena zany ianao mitady halleluja any kristiana ankehitriny de hoe mandeha mivavaka am-piangonana izy de feno fanahy Jesosy zay toko hoe le ara-panahy tena manatra ara-panahy antsika ankehitriny de zay ny amohazan'i Jesosy atsika amin'izao foazantsika amin'izao mifoaza hitady aza mba ho feno ny fanahy masina izao sy ianao afatsika hiomana halleluja miasa ianao manao ny asanao ianao karakara tananao ianao tsoka inona ny maha-occupé-nao fa aza atao voalohany reo atao voalohany mandrakariva Jesosy amen de eto ny teny amin'ny teny samihafa izy ireo teny amin'ny fiteny samihafa halleluja de gaga zany reo olona reo hoe ahoana olona galileana nefa tizako kely izy eto hoe ko ahoana no andrenesantsika amin'ny fitenitsika avy izay nahabe antsika tany amin'ny fiteny nahabeany izy ireo halleluja no itenenany amen koa dia parsiana sy mediana sy elamita ary mponany Mesopotamia sy Jodia sy Kapadokia sy Ponton sy Azia sy Frigia sy Pamfilia sy Egypta sy ny tany Libia izay manodidina ny Kirena ary vahiny avy any Roma na jiosy na proselita kretena sy arabo firangareo langy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 eo amin'ny 12 13 langue eo zany 14 15 langage eo hitatsika amin'izay samy niteny tamin'ireo daholo zany reo mpianatra tsirairay samy nana zany tandrify azy amen
ny fiteny samihafa eto fitenin'olombelona eto. Fitenin'olombelona teneny eto. Hafa le fiteny tsy fantatra. Tsy fantatra zay ny anarany. Fa eto fiteny samihafa. Samy niteny tamin'ny fiteny maro samihafa. Fakio tsara itian'Andriamanitra. Izay le ny batisan'ny fanahy masina ny azony mpianatra teto. Amen. Alléluia. Ianao le ohatra hoe tsy mpiteny tsy hainao hoe tenina, ohatra hoe tsy mpiteny anglais ianao anefa mivavaka anao miteny anglais, miteny français, eny amin'iny fotoana iny, amen. Dia tsy hainao le miteny fa le fanahy masina. Le fanahy masina ao anatinao. Alléluia. Za matetika rehefa mivavaka dia français tondra ny fanahy masina. Tsy hoe miriaria moa zany fa ohatr'izay ary tena azoko mihitsy anako efa miteny français amin'ny mandroaka devoly dia ihany koa mivavaka indraindray. Tena hoe mandroaka devoly zany aho no tena hoe hitako hoe ody matsapa zany no tena hoe à l'aise amin'ny miteny français. Amen. Dia automatique le izy. Automatique. Amen. Izay le fitenin'olombelona zany. Fitenin'olombelona samihafa ampitenen'ny fanahy masina anao arakaraka ny ositra omeny anao. Alléluia. Amen. Ankoatran'le miteny tsy fantatra iny moa hafa indray koa mbola misy koa tenin'Andriamanitra anazavantsika an'izay raha arakaraka ny fitarian'ny Tompo eo. Alléluia. Dia gaga amin'izay zany reto zay le herin'Andriamanitra satria Andriamanitra no namorona ny fitenintsika samihafa. Izy namorona an'io. Alléluia. Amen. Zany rehetrarehetra zany ny herin'ny fanahy masina, ny batisa ny fanahy masina rehefa manao batisa olona anankiray Jesosy. Raha ny tena izy dia izay alohan'ny hoe marina fa miteny amin'ny teny tsy fantatra antsika, tsy haiko na miteny tsy fantatra ianao, fa ny tena izy mila lelantsika mila, raha ohatra ka hoe tena ny fanahy masina mampiteny anao, ao ihany le fiteny amin'ny teny tsy fantatra, fa mila misokatra ny lelanao miteny manome voninahitra an'Andriamanitra. Mila delier ny fanahy masina zany ny langinao, ny lelanao mba ho azon'olona na soa miteny tsy haiko hoe na fitenina fa ho fantatra hoe miantso ny anaran'Andriamanitra ianao. Amen. Alléluia. Dia gaga zany reto olona reto satria olona tsy mpiteny amin'izany izy ireo, olona avy any amin'ny tany Galilea nefa niteny amin'reto fiteny reto. Amen. Dia tohizako hoe koa ahoana no andrenesantsika ireo miteny amin'ny fitenitsika avy. Ny asa lehibe ataon'Andriamanitra dia talanjona izy rehetra ka nianahana sady niresaka hoe ahoana no tokony ho hevitra zany. Gaga izy ireo ny fiasan'Andriamanitra. Gaga izy ireo satria tsy nampoizina izy ireo. Amen. Alléluia. Izay le prix à-payer nataon'izy ireo tao amin'ny chambre, tao amin'ny efitrano mivavaka, tao mandrakariva izy ireo naharitra ny vavaka. Naharitra ny vavaka izao vao nirotsaka ny fanahy masina. Alléluia. Ary ilaintsika ho batisan'ny fanahy masina io anokatra ny masom-panahintsika. Anokatra ny masom-panahintsika alalantsika ny tenin'Andriamanitra. Alalantsika ny tokony ataontsika. Io tsy automatique rehefa fanahy masina mameno anao. Ny fanahy masina mampianatra anao ny tenin'Andriamanitra. Ny fanahy masina mampalalana anao hoe tsy azonao atao zao, azonao atao. Automatique le izy. Automatique. Amen. Ny fanahy masina mihitsy mananatra anao tandremo. Alléluia. Marina fa misy fampianarana avy amin'ny hafa ihany koa henonao. Fa raha tena izy raha fanahy masina manao batisa anao Jesosy, maro ny zavatra ampahalalany anao, maro ny zavatra teneny aminao. Amen. Ary tsy kelikely ianao mahalala hoe ay ve ohatra zao, ay ve ohatra zao. Amen. Alléluia.
ny herin'ny fanahy masina batisa ny fanahy masina tena ilaitsika. Amen. Voalohany indrindra anao mila atao arao tsara le fanazavana mila batisa ny afo ny fanahy masina anao voalohany. Vita amin'ny batisa ny rano anao satria le izy ny fiarahana amin'ny Jesosy misy etapy. Vita ny batisa ny rano ianao miditra amin'ny batisa ny afo ny fanahy masina io. Jesosy manao batisa anao amin'ny afo izy ijaonao mpanao batisa. Fa izao manao batisa anareo amin'ny rano. Mahery io herin'ny afo ny fanahy masina ao, mahery. Ny herin'Andriamanitra no ao anatsika, miditra ao anatsika. Aleluia. Misy fotoana izy mampienjera, misy fotoana izy mampienjera, misy fotoana izy maro samihafa, misy fotoana izy mampitomany, misy fotoana izy arakaraka, fotoana izy mampome, maro ny fiasan'ny fanahy masina. Haleluia. Dre mandeha za rehefa sy retraite narahako, dia rehefa tapitra retraite vavaka sy ny sisa dia tena hoe nanatrika ny fanahy masina. Dia tamin'izay rehefa natao ny vavaka dia nianjera za, dia nianjera zany aho. Fa zao nianjera zany tsy hoe tsy nahatsiaro tiana fa mamy salan'ireny mamy ireny nataoko, salan'ireny mamy ireny. Mamy. Sady mamy aho no niteny meny tompo anahy tamin'izay teo amin'ny lelako hoe ina ty Romanina 9:9 raha ny zanaka dia mpandova. Ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Romanina raha afaka maka ianao amin'ny 9:9 any amin'ny 9:4, 5:10, 7:10 any misy an'izay. Raha ny zanaka dia mpandova. Dia iny niverimberina tao motro sady salan'ireny mamy divay ireny ny ataoko sady salany ohatran'ireny mamy ireny zany ataoko fa tsy ohatran'ny hoe tsy tompon'ny tenanao ianao. Dia nisy rahavavy teo aminahy tamin'izay dia nigaga izy, inona izy nahazo anao ty? Hitanao ravenao tsy azonao le zavatra ara-panahy dia ataon'olona adala ianao. Ny olona mijery anao izy adala io. Amen. Ny fiasan'ny fanahy masina, amen, tsy fetraina. Tsy azontsika atao satria lasa manome tsiny ny fanahy masina, miteny ratsy ny fanahy masina ianao amin'izay fotoana izay. Ohatra ka mirahan'ilay olona, fa ino izy nahazo anao ty? Sambako nahita raha manao an'itio izy, sambako izy nahita zavatra. Hitantsika amin'izay zany hoe maro ny tsy mahalala, maro ny tsy mahafantatra ny herin'ny fanahy masina rehefa tonga amin'ny olona anankiray. Amen. Satria zavatra mbola tsy nisy hatramin'izay nitranga tamin'ny mpianatra eto, zavatra mbola tsy nisy. Dia izay koa ankehitriny Jesosy, izay ilay hoe réveil. Amin'izao vaninandro farany izao zany misokatra, manokatra ny lanitra Jesosy midina ny fanahy masina. Tsika ve naheno hatramin'izay hoe miteniteny tsy fantatra ohatr'izany? Tsy naheno an'izany tsika fa izay ilay réveil ankehitriny alohan'ny hiavian'i Jesosy. Amen. Ka tandremo ilay miteny ratsy ny fanahy masina. Fa mila mitandrina ihany koa zany tsika, misy ny sandoka. Misy ny sandoka. Ilay mampienjera olona izy nefa sandoka. Amen. Dia toy izao 17:10 fa ny sasany ny omey ka nanao hoe leo divay mamy ireo. Zay ilay zazaiko teo. Maro no manome tsiny, maro no miteny amin'izay fotoana izay ianao raha tsy mahalala dia aleo no manontany ny tompo aloha satria lasa miteny ratsy ny fanahy masina ianao. Miteny ratsy ny fanahy masina hiara-amin'ny fahatezeran'Andriamanitra. Aleluia. Tahaka ny Jesosy izay nitenen'ny fariseo sy ny sadoseo hoe démonia izy androanao devoly. Haleluia. Niteny ratsy ny fanahy masina izy ireo. Ka nahatezitra an' Jesosy. Dia eto koa zany tsika raha presque raha ohatra ka anao zany manao an'izay dia ny olona miteny hoe lasa adala ianao. Dia eo ampovoan'olona maro ianao na amin'ny fiangonana ara. Misy ny fiangonana tsy mahalala an'izany. Hiditra anao amin'ny fiangonana anankiray ka hoe fiangonana
izay le hoe tsy haiko zany hoe ahoana hoe ny fiasan'ny fanahy masina samihafa miasa amin'ny fomba maro samihafa. Amen. Tsy voatery hoe zavatra haitsika ny fiasan'ny fanahy masina. Misy rehefa mirotsaka amin'ny fanahy masina iny olona tonga dia mivoaka ny trano izy dia lasa izy tonga dia mitory eny an-dalambe mibebany arao fa kaiky fanjakan'ny lanitra. Iny tsy tompony tenany izy amin'io fa le fanahy masina mitondra azy. Amen. Dia le olona mijery hoe lasa dala izy, lasa very saina. Dia matetika ihany koa misy le mitory ny olona manambara amin'ny teny hoe tsy azo atao mazao tsy azo dia izy olona lasa dala io. Izay tokena tsy atao olona dala ianao. Amen. Mbola tsy ao Jesosy. Amen. Fa ny olona manaonao adala, sasany manaonao Belzébuba, sasany manaonao démonia, sasany miteny anao secte. Dia mila ekenao zay zavatra zay. Sasany ma dia miteny hoe démonia izy io. Alléluia. Soranan'i Jesosy ny zavatra rehetra. Satria tsy takatrinao le zavatra ara-panahy. Tsy takatrinao le zavatra ara-panahy. Amen. Midirana ianao fiangonana anankiray ka nikikika anao anaty fiangonana efa milatsaka ilay fanahy masina. Dia izy olona sady mijery anao ilay olona hoe ity koa avesy. Amen. Alléluia. Zay le mahasatra le zavatra ara-panahy zany. Amen. Halan'olo amin'izay ianao tsy dinao satria zavatra tsy hitanao ataon'olo hoe misy devoly ianao. Alléluia. Samihafa reo. Samihafa ny fiasan'Andriamanitra sy ny fiasan'ny devoly tsy mitovy mihitsy. Amen. Ka aoka antsika tsy hanome tsiny indraindray le olona rehefa nisy rahavavy anankiray zay. Efa tsy eo moa izy tamin'izay fotoana izay dia efa nidina ny fanahy masina. Tena tsy tompony tenany izy. Tena hitanao hoe tsy tompony tena izy dia maro nanakihana zareo, maro nanakihana. Le olona niaraka aminazy tao zany. Dia nanakihana azy dia lasa resabe tao. Inona koa ty ataonao? Inona koa ty ataonao? Nefa hita mihitsy le zazavavy tena hoe tsy tompony tena. Surtout tsika gasy satria tsika gasy mbola maro ny tsy mahalala ny fiasan'ny fanahy masina. Maro ny tsy mahalala ny fiasan'ny fanahy masina. Amen. Rehefa tonga io batisany hafa io mahery. Mahery io. Tsy zakany herin'ny maha olombelona anao. Amen. Halleluja. Dia amin'izay fotoana izay ianao lasa manome tsiny anao dia lasa na le olona menatra na le olona amin'izay mihena ny ara-panahy lasa matahotra zany izy na tonga le fanahy masina fehezina io tsy azonao fehezina rehefa hiasa ny fanahy masina. Tsy afaka hiasa zany Jesosy noho ny aminareo, noho ny fanenjehanao an'ilay olona. Amen. Noho ny fijerinareo maha olombelona anareo tsy afaka hiasa zany Jesosy. Amen. Zay mahatonga ny Jesosy ankehitriny miala amin'ny fiangonana satria ny fiangonana tsy manome valera ny fanahy masina. Alléluia. Zay mahatonga ny Jesosy mampiala hoe mialana amin'ny fiangonana io satria ianao hiasa ny fanahy masina, hiasa Jesosy hampiasa ny olona io. Nefa ianao na mpanompon'Andriamanitra ary misakana. Amen. Iza antsika misakana ny herin'Andriamanitra? Na mpanompon'Andriamanitra misakana. Dia tamin'izay dia zany io izy tsy tompony tenako amin'ireny. Maro nanome tsiny azy. Tsy haiko hoe taoriana iny izy mety matahotra izy na hiteny ohatran'ny dara. Nefa amin'iny ianao misakana ny fanahy masina hiasa. Amin'iny fotoana io ianao misakana ny fanahy masina hiasa. Maro. Maro ny fiangonana ohatra izany. Ao koa ny mialona. Alléluia. Dia maro ny voasakana tsy afaka miasa le fanahy masina dia tiany zany le olona hanaraka. Izay le fampianaran'olombelona nge. Izay fampianaran'olombelona. Tiany izay sitrapo izay tenenin'ny pasteur ao ihany no ekena fa tsy ekena le herin'ny fanahy masina midina amin'ilay olona anankiray. Jesosy zao hiasa amin'io olona anankiray io. Misy fotoana ny fanahy masina mampiteny azy. Misy ary ny olona tsy mihaino. Misy hafatra omen'ny fanahy masina ny fiangonana tsy mihaino.
indrindra ny fiangonana malagasy maro mbola hoe amen tsy mino ny fiasan'ny fanahy masina. Alleluia. ao ny manoteny efa trop fitenao miteny tsy fantatra, efa trop zao. Tsika no misakana ny herin'i Jesosy tsy hiasa. Alleluia. Jesosy mety mampitondra hafatra amin'io fiangonana io, mampiteny an'ilay olona. Mila mihaino ianao, mbola vakitsika ilay Koritiana, fa any amin'ny Koritiana izy manambara an'io. I Paoly mihitsy ny teny an'io. Misy maminany ao amin'ny fiangonana, misy ny teny ao amin'ny fiangonana, mila henonao ilay mpanompon'Andriamanitra satria misy hafatra ny tompo ao, amen. Rakaraka ny olona koa ilay ampiasain'ny tompo izany. Nefa tsy asiantsika valera an'ireny. Alleluia. Ny fiangonana réveil, ny fiangonana réveil ilay fiangonana amin'ny fo. Fiangonana amin'ny fo, mila mihaino ny feon'ny fanahy masina. Fanahy masina indraindray izy miteny amin'ilay molotry ny olo, manome hafatra. Alleluia. Fa maro ny tsy manaiky an'izany. Indray mandeha nandeha amin'ny fiangonana anankiray. Dia mivavaka ny teny tsy fantatra dia izy teny aveza zany izy. Tsy teny fanahy masina zany izy. Tsy nandeha amin'ilay fiangonana tsony aho, amen. Alleluia. Nahoana ny sakananao le herin'Andriamanitra hiasa. Alleluia. Dia hoy izy reto hoe leon divay mamy ireo fa nitsangana Petera sy 12 dia nanandra-peo izy ka nanao taminy hoe ry lehilahy jiosy izay rehetra monina eto Jerosalema, aoka ho fantatrareo izao ka enoy ny teniko. Tsy mamo araka ny hevitrareo tsy akory ireo, fa voaora fahatelo ihany izao ny andro. Amen. Nitsangana Petera ny teniny marina hoe tsy mamo araka ny hevitranao aho. Halleluia. Indraindray zany ohatr'izay mihitsy ilay mandeha ilay fanahy masina mitsoka. Ianao mahatsapa-tena, mahatsiaro ianao, fa salan'ireny mamy ireny ianao. Amen. Halleluia. Tiraina Jesosy. Dia avy eo zany Petera nitsangana ny teny marina, nampahalala ny marina eo. Amen. Surtout affaire aty zavatra momba fanahy masina aty dia maro ny tsy mino. Marina misy ny sandoka. Misy ny sandoka. Raha ohatra ka ianao tsy mandeha amin'ny fahamarinana sy ny sisa akety, sandoka izy raha ohatra ka hoe ianao miteny tsy fantatra. Arakaraka an'ilay fiasan'ny olona zany ampiasainy, ilay olona hitanao zany hoe arakaraka izay zany ahafantaranao azy avy amin'ny tompo ilay teny tsy fantatra ataony sy avy amin'ny tompo ve ny zavatra ataony. Amen. Satria tsika nomena fanahy ahafantatra. Ny fanahy ahafantatra ny zava-miafina. Alleluia. Dia ilay mpanompon'Andriamanitra amin'izay tsy fiteny. Nahoana ny sakananao le herin'Andriamanitra izay tsy teny avy amin'Andriamanitra izay. Nanontany ny tompo le ara-panahin'ilay mpanompon'Andriamanitra. Fa nasehon'ny tompo anahy rehefa avy eo. Alleluia. Amen. Zay le fiangonana religion zany, sa ilay fiangonana juste eo fotsiny zany fiangonana fa tsy mino ny fiasan'ny fanahy masina. Tsy mino ny fiasan'ny fanahy masina izy. Alleluia. Ny bazin'ny fiangonana dia fanahy masina nefa. Fanahy masina mitarika fa tsy olombelona mihitsy. Amen. Izay no bazin'ny fiangonana. Mila tarihin'ny fanahy masina ny fiangonana io, mila tarihin'ny fanahy masina izay rehetra atao ao. Tsy maintsy miandry ny fanahy masina. Zay mahatonga mikorotana ny fiangonana ankehitriny, mahatonga problème tafiditra amin'ny fiangonana. Tafiditra ny esprit, le devoly tena hoe miditra mihitsy satria tsy ao le fanahy masina. Tsy hita le fanahy masina. Amen. Ary ny olona hiasa koa ampiasain'ny tompo, mety ho entin'ny tompo amin'ny fiangonana voasakasakana.
dia tsy afaka miasa ny fanahy masina. Ngatafiditra nahitantsika ny tamin'ny andro ny taloha, ngatafiditra tao amin'ny sadoseo ry fariseo mpanohy dalàna, tafiditra tao amin'ny fiangonana ny fiasan'ny fanahy masina, tsy tafiditra tao, tsy tafiditra voatery ety ivelany ny marina fa niditra ny vavaka tao, ny vavaka ny toro tao ny Jesosy mpianatra, fa jerenge nanaovan'ny zareo anazy, ny injena no aratsiana, ny tenena ratsy ary ny afara tamin'ny fahafatesana daholo. Io herin'ny fanahy masina tsy zaka ny olombelona, tsy zaka amen. Ary ianao rehefa angataka ny fanahy masina ka tianao ianao tena hoe andeha araka ny fahamarina sy ny fahamasina, zay ny tanjona zay, dia efa manekehanao zay zavatra hitranga eo, dia efa manekehanao zay zavatra ho avy eo, satria tsy mora, manaiky ianao, manaiky zay aratsy dia anaovan'olona anao, amen. Io fanaratsiana ataon'olona sy ny sisa zany dia efa heno fotsiny, amen. Ianao mitady afin'io fanahy masina tsy mora io, satria ho alan'olona ianao, tsy ho tian'olona mihitsy ianao, satria le marina tsy zakan'olona, amen. Kanefa kosa tsy maintsy zay ny lalana idirantsika amin'ny lanitra, tsy maintsy zay ny lalana idirantsika amin'ny lanitra, amen. Keto izantsika mandiny fahafito ambin'ny folo hoe fa izao ilay nampilazaina any Joelam-paminany hoe ary amin'ny andro farany hoy Andriamanitra no andatsahako ny fanahyko amin'ny nofo rehetra, ary ny zanakalahinareo sy ny zanakavavinareo haminany, ary ny zatovinareo ahita fahitana. Ny teny i Petera eto milaza hoe na Joelam-paminany izy nampilazain'Andriamanitra fa amin'ny andro farany, aleluia, dia andatsaka ny fanahiko izy amin'ny nofo rehetra, ho an'izay mangetaheta, arotsaka n'Andriamanitra io fanahiny io amintsika rehetrarehetra, amen. Ho an'izay rehetra mangetaheta mitady azy. Nefa ianao nataon'i Jesosy batisa amin'ny afo, amen, ka ianao mangetaheta foana azy, amen, dia tonga ampiasanao ny tompo, tonga manome nofy, manome fahitana, aleluia, dia izy ny ainantsika ankehitriny. Tamin'ny andron'ny mpianatra nandalinao izany ihany koa, dia ankehitriny koa tsika mandalo an'izany, satria izay hoe alohan'ny hiaviany Jesosy dia izy tsy maintsy mampilaza amin'ny olona rehetra rehefa ho tanteraka ny tena Mateo 7:20 hoe hotoriana amin'izao tontolo izao izy filazantsara teo izy vao tonga ny farany, dia izy ankehitriny dia ambara amin'ny olona rehetra na nitrany amin'ny internet na iza na iza mitory, ary indrindra hoe mampibebaka. Dia izay mahatonga an'i Jesosy miteny eto, amen, hoe ny zanakalahinareo, ny zanakavavinareo haminany, ao ny maminany, ary ny zatovinareo ahita fahitana, halleluia. Misy ny zanantsika ohatra raha mananjanaka tsika, ny fanahy masina mamangy azy, mahita fahitana, manofy, ampahitany tompo nofy fahitana, maminany. Dia misy ireny ray aman-drenireny tsy mino. Eto milaza aminao raha ny zanakao mahita an'izany manofy, enoy, tsy fantatrao afatra avy amin'ny tompo izany, amen. Aleluia. Satria ny tompo amin'izao mampiasa olona be dia be, amen, amin'ny fomba tsy takatry ny saintsika. Mety hiteny izy amin'ny zanatsika, mety hiteny izy amin'ny zatovy ira teneny eto, zanakavavy ny zanakalahinareo. Tamin'izaho vao mbola kely tamin'izaho tadidiko tsara na nofy, amin'ny nofy koa,
dia manahita hazavana be za, dia ilay hazavana mitarika mandao izy hanaraka zay le teniny, dia lasa nanaraka azy, dia le toerana aizina dia izy aloha, halleluja, izy aloha zao avy aoriana, dia zay lalana andehanany mazava za avy aoriana, lasa zay tao izy hanaraka, dia lasa zao niditra amin'izay trano zay zay, dia le toerany fahazazana zay tany taloha, dia niditra amin'izay trano zay, dia rehefa niditra amin'ilay trano izy dia nitaratra aminah amin'izay la zavana hiditra ao dia taitra. Amen. Tantarako amin'ny mamako le izy, dia izy aza miteniteny foana izy adaladala sisa. Amen. Misy amintsika ray aman-dreny miteny ohatry zany nefa tsy fantatsika Jesosy miasa amin'ny olona. Tamin'ny fahazazana zany za mbola tamin'ny tanora fatandrako zany. Amen. Zany hoe Jesosy efa niseho anazy zany taloha tamin'ny fa tsy fahalalana, tsy mahalala ninina fa zay fotsiny zay nieniko andao izy hanaraka. Dia nanaraka azy avy aoriana za. Halleluja. Tanteraka izy ankehitriny asainy hanaraka azy. Amen. Dia ankehitriny na miteny amin'ny ray aman-dreny ianao miteny, ohatra miteny misy an'izao, misy ny tsy mino. Na amin'ny fianakaviana aza misy tsy mino zay zao, na amin'ny fianakavianao aza mandahanao. Tsy mino herin'ny fanahy masina io. Halleluja. Ianao nefa mahatsapa hoe fanahy masina mihitsy miasa ao anatinao, Jesosy miteny nefa ny olona tsy micomprendre anao. Ny olona tsy mino anao. Halleluja. Tanteraka ny teny Jesosy ho alan'olona ianareo izy minarako, ary ny fahavalinareo voalohany izy dia ny ankonanao. Amen. Tasy ianao miteny ohatra raha iteny ianao zany nahita anjely, miteny ianao zany miteny tsy fantatra, secte zany. Hitantsika amin'izay zany hoe ny fanarahana an' Jesosy zany dia ava-malalana. Fanarahana amin'ny tompo dia mila sakrifisy, mila fandavan-tena, mila manaiky an' Jesosy zato isan-jato ianao. Amen. Raha tena tarihin'ny fanahy masina ianao, tsy afaka hiainao nizaniza intsony satria maro ny mbola tsy mahalala. Fa raha tsy izay ianao, raha ohatra ka tarihin'ny fanahy masina mihaino feon'olona dia mora miverin-dalina. Eo le devoly miasa izy ataony alainanao ny olona rehetra satria tsy zakan'olona ilay fahamarinana. Dia ianao mety atsapa hoe irery aty dia ohatra zao aty, tsy irery ianao fa Jesosy eo aminao. Amen. Dia raha tiako ambara eto zany niveau spirituel atsika. Mandeha par étape le izy. Fa aza mijanona amin'ilay étape hoe nandraisanao Jesosy dia eo ianao. Fa tadiavo ny tompo dia ny mbola izao meny Jesosy fotoana izao tsika tadiavo. Tadiavo ny herin'ny fanahy masina meno anao mba andehananao, tsy ho tafalatsaka mihitsy mba andehananao tena hoe ahita an' Jesosy ianao raha tonga izy tsy tafajanona amin'ity tany ity tsika. Ka hanenina an-dranomaso. Raha tsika mbola mandehandeha le manara-dreny rano fotsiny mandeha ranofo. Tsy mitady an' Jesosy dian'izao. Amen. Tsy ahita an' Jesosy tsika, tsy ahita azy tsika. Amen. Ao ny fahafatesana, ao ny fiaviana. Na rentsika koa tsy mino ny fiasany, tsy mino tsika ny fiasany eo amin'ny fiainantsika. Tsy afaka hiasa Jesosy. Eritrereto fotsiny zany tenantsika teo namonjy fiangonana anankiray dia niteny tsy fantatra ny sakanana. Misakana ny herin'Andriamanitra tsy hiasa. Tahaka nazo andry Petera teto hoe lion divay ho izy ianao. Tahaka ny teneniko tsika teo hoe namangy ihany tompo dia ohatran'ireny mamy ireny aho. Amen. Amin'ireny ange mamangy Jesosy amin'ireny. Midelivrenao izay tsy haintsika.
misy zavatra esoriny ao. Enao matsapa misy le hoe lavo. Eto tsy miditra amin'le fampianarana le sandoka sansare fa amarina teneniko eto. Misy le lavo rehefa tonga ny herin'ny fanahy masina. Amin'iny Jesosy mamangy anao, amin'iny manafa, misy zavatra esoriny ao. Misy ny mamy. Misy ndray koa ohatra tsy salama izy mamangy azy amin'ny fotoana sitrana le olona. Famangian'i Jesosy ane reny, famangian'ny fanahy masina. Misy tsopony tena le olona miteny maminany, mamangy Jesosy am'izay zay tsy fantatry ny olona. Dio izy miteniteny foana. Ny 5:20 ary nilay antsitrareo anofy. Ary ny mpanompoko na lahy na vavy dia andatsako ny fanako amin'izany andro izany ka dia haminany izy. Zay le izy. Efa milatsaka io fanahy masina io. Maro ny fomba fiasany. Karaha tsy fantatsika ny herin'ny Tompo aleotsika mangina ihany. Amen. Misy ny olona tsy mahay miteny. Ahoana Jesosy tonga tety? Izy nanao andreo rehetra reo izy. Nampiteny ny mona, nampahiratra ny jamba, nampalady ny marenina. Dia nataony mpianatra koa zay rehefa avy eo. Dia ankehitriny anefa manohy koa ny milatsaka koa ny fanahy masina ankehitriny tsika koa miteny hoe tsy avy amin'i Jesosy tsika mandrara. Satria tsika mandeha ranofo be. Ankehitriny miasa koa Jesosy satria fakaiky ny fotoana iaviany. Amen. Miasa ny herin'ny fanahy masina ankehitriny, misy olona ampiasainy. Mivavaka ho an'ny olona jamba izy mahiratra, mivavaka ho an'ny olona marenina izy maheno, mivavaka ho an'ny olona mona izy miteny. Dia izy tsika tsy avy amin'ny fanahy masina izy. Amen. Ny olona mandeha amin'ny fahamarinana zany teniko amin'izay zavatra zay hoe misy ny olona ampiasainy Tompo, tena ampiasainy. Amen. Andatsako ny fanahiko amin'izany andro izany ka dia haminany izy. Ary hanisy fahagagana eny amin'ny lanitra ambony aho sy famantarana amin'ny tany ambany. Anio fahagagana. Be dia be mahita fahagagana eny amin'ny lanitra. Tsy mahita anjely. Tsy mahita fahitana. Fiasan'Andriamanitra daholo zany satria efa nandro farantsika zao. Amin'ny lanitra ambony aho sy famantarana amin'ny tany ambany. Misy ihany koa famantarana hitany ety ambony tany. Ao ny mahita aizina ety ambony tany. Tena feno aizina. Amen. Dia mandeha nahita fahitana amin'ny lanitra. Ikitany io mitambatra dia manome granta. Nanome forma granta. Alpha. Amen. Za tsy matory fa mahita mitsy amin'ny sokatra masoko. Amen. Izany hoe ny vaninandro farantsika zao zany arakaraka etaetanao io dia rehefa mangetahitanao dia fenoin Jesosy ny fanahy masina ataony batisy ianao dia amin'izay fotoana izay izy amin'izay mahalala izay fanoizam-pahasoavana tandrify ianao meny ianao. Famantarana ambony tany amin'ny tany ambany dia rà sy afo ary zavony setroka. Eo le famantarana ihany koa le fandringanana ohatra izy rà mandrika. Isy afo hitantsika le afo hoe nisy volcan, nisy ohatra zao. Nisy afo ny ala may tsy fantatra hoe avaiza le afo. Reny le fahatezeran'Andriamanitra. Ary zavony setroka. Ao ihany koa le hitantsika le hoe misy ny todradrano, ao ihany koa misy le havandra, tsy afaka mandeha ny fiara. Zany rehetra zany famantarana ampitandreman'ny Tompo ny olona hoe hibebaka. Ny masoandro ampodiana ho aizina ary ny volana ho rà alohan'ny hahatongavany andron'ny Tompo. Alohan'ny andron'ny iavian'i Jesosy dia hitranga io zavatra io. Ny masoandro ho maizina mandritra ny 3 andro angamba io.
tsisy masoandro ivoaka. Ny volana ora alohan'ny atongavany andron'ny tompo dia ilay sady lehibe no malaza ary nazovo no niantso ny anaran'ny tompo dia hovonjena. Amen. Ka dian'izao antsoy ny anaran'i Jesosy hamonjy ianao, dian'izao antsoy ny anaran'ny tompo hamonjy antsika. Amen. Amen. Mba tsy hiara-ny fahatezerana io tsika. Satria afo mandevina raha zany, raha mandrika, zany hoe resaka ady zany, sy raha mandrika, zavony setro. Alleluia. Dia ao ihany ny masoandro maizina ary ihany koa ny volana ora. Isy fahamazinana mbola tsisy hatramin'izay dia ambony tany alohan'ny hiavian'i Jesosy. Ho maizina alohan'ny hatongavan'i Jesosy ry hava-malala tsy mora. Isy accident mbola tsisy hatramin'izay. Horohoro-tany. Betrereto fotsiny hoe mpanjaka hidina, hampiakatra ny fiangonana. Alleluia. Mbola fampiakarana ny fiangonana ary izay. Fa tsy mbola fandringanana. Alleluia. Amin'io tena hoe ny avion accident, ny tôbila accident, satria mety hoe tafakatra le pilote. Dia ao koa ny manao accident miakatra le olona mamily le fiara. Ao ihany koa ny horohoro-tany, hitondra-drano hatramin'ny rano hiakatra alohan'ny hiavian'ny andron'i Jesosy. Amen. Ny masoandro maizina betrereto maizina ny tany aman-danitra, tsisy masoandro zany. Tsisy masoandro zany, ifampitsapatsa mivavaka antsika mba tsy ho eny an-dalambe ny tratran'izay. Amen. Satria efa maro ny fahitana hoe olona ampahitany tompo fahitana momba an'izay. Ho maizina ary ny devoly amin'izay koa. Amen. Midina mihitsy ilay satana satria ao anatin'ny aiziny izy no tena hoe fampiseho vatana mihitsy izy amin'izay fotoan'izay. Misy ny miditra trano ary tsy manokatra n'iza ianao amin'izay fotoan'izay. Iza manao mandondona dia aza sokafana. Tompon'Andriamanitra vetivety ny teny an'izay, ny vomenana napahitany tompo an'izay na ny rideau izy mila atao matevina. Nasain'ny tompo atao matevina ilay rideau. Dia nasain'ny tompo manangona sakafo. Nisy taona tokoa izay nizarako an'izay teto ihany koa hoe mila manangona sakafo. Amen. Dia mila misy rano, mila misy sakafo, mila misy charbon, tsy zatra gaz satria gaz mety eo koa tsisy gaz. Alleluia. Alohan'ny hiavian'i Jesosy zany rehetrarehetra zany. Amen. Dia manana ihany koa fiainam-bavaka mitokana foana satria ho avy ny andro ianao tsy voatery hiaraka amin'olona foana. Amen. Indrindra fiainana fandehanana amin'ny fahamasinana satria ny devoly amin'izany tena maizina jereo fotsiny mandritra ny alina fotsiny tsika maizina fa sahirana vao maika mandritra ny 3 andro amin'i Jesosy tsy fantatsika hoe firy andro. Amen. Karaha ianao anatin'ny fahotana ohatra zany dia izao dia beba ialana zany rehetratra zany. Amen. Karaha amin'io ianao miantso ny anaran'i Jesosy mandositra izy. Alleluia. Satria ianao feno soloka. Ianao tsy nitariry ilay soloka anao amehezany fotsiny. Dia hava-malala andro farantsika. Amen. Tadiavo Jesosy mba ho ataon'i Jesosy batisa antsika, ataony batisa ny fanahy masina. Amen. Mba ahaizantsika mandeha araka ny fanahy, fa raha tsy izay tsika mandeha ara-nofo be. Misy koa ataon'i Jesosy batisa izy fa rehefa avy eo izy miverin-dalana, tsy mandeha amin'ilay lalana tokony andehanana. Noho ninona? Noho ny manodidina eo, noho ny olona, noho ny mpiara-mivavaka, noho ny namana, tandremo. Satria nahalatsaka olona maro.
nahalatsaka mpaminany maro le manodidina raha tsy ianao mihazona an Jesosy ianao. Ifandehana araka ny fanahy rehefa malala tsy mora. Ibatisa ny afo ny fanahy masinao tsy mora. Ho alan'olona ianao, tsy tian'olona ianao, ho irery ianao, ho esony ianao. Amen. Dia tsarovy nefa lalana andehanan'i Jesosy zany, lalana andehanan'ny mpianatra zany, lalana andehanan'ny mpaminany maro zany. Tsika koa tsy maintsy mandalo an'izay, tsy maintsy. Alléluia. Amen. Maniry ilay zavatra ara-panahy. Ireo ilay zavatra ara-panahy na dia hoe hiatra amin'ny tenanao. Aza matahotra ny hamono an'ity nofinao teo izy Paoly. Aza matahotra. Aleo maty ty nofinao ty toy izay ny fanahinao. Nisy rahavavy anankiray niteny hoe zaho izy mangataka batisany afo ny fanahy masina. Nahita film izy avy eo nijery le hoe batisany fanahy afo ny fanahy masina, natahotra izy dia zaho tsy hangataka afo ny fanahy. Ny olona maniry